Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Manitsakizaka amin'ny lalàna iraisam-pirenena io Russie hono ny olona malagasy miara-miainga raha koa tindrain'be Michel nambarany fa adidin'ny malagasy miara-miainga ny maneho fitakina ny fanajana izany. Tsy azo ny fanjakana idivirana ny fiakaran'ny solika eto Madagasikara rehefa miakatra ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Iteraka krizy amin'ny resaka solika goavana eto amin'ny firenena ny fanapakevitra izay niraisin'ny fanjakana raha ny fanazavana. Midina andalambe androan'ny personnel administratif et technique eo anivon'ny université Antananarivo noho ny tsy mbola nandraisan'izy ireo ny karama ny volana martsa sy ireo indemnité miditra antsehatra ny mpitandron'ny filaminana. Trano azo 17 sy trano biriky 3 no maiky ilan'ny afo teny anosy be angarangarana faharoa atokony tamin'ny 10 ora alina omaly. Vady miady efa mifampianjo vonjeo eo anivon'ny fiarahamonina no ny andohan'ny afo. Maresaka iraisam-pirenena nomelohan'ny Ukraine ho nanatanteraka famonoan'olona Vaovao tao Botra tanàna kely any avaratra anjefan'ny Kiev omaly ny tafika Rosiana nanamafany crime de guerre ny zava-misy ihany koa ny firenena tandrefana maro. Nandinindra vetra. Fanaratra toko lasy toboko vavy taonao vaovao eto amin'ny Kolo deveka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia manitsatsika ny lalàna iraisam-pirenena io Russie hono ny olona malagasy miara-miainga raha koa tindrain'be Michel nambarany fa adidin'ny malagasy miara-miainga ny maneho fitakina ny fanajana izany. Fanadina. Manoloana ny ady amin'ny Ukraine sy Russie nanambarany filohan'ny antenimerandolona farany teo ary nanamafy fa tsy miandany na amin'ny andany na amin'ny ankilany ny fitondram-panjakana malagasy isin'ny fitoniana manerany tany. Ho sarotra nefa ny ahafahana mametraka fitoniana raha tsy misy ny ezaka atao ho fampitsarana ny ady tahaka ny ataon'ireo firenena tandrefana maro hatrizay ka hatramin'izao manoloana ity ady ity. Itompona ve ny fangatahana fitoniana raha toka tsy misy ny fitakina ny fanarana lalàna iraisam-pirenena. Nambarany ihany koa fa ny fiandanina amin'ny andanina ny ankilany dia midika ho fanomezana vahana ny ankolafikery iray ary tokony ombipeo hatrany ny vahoaka malagasy rehetra ampisy lanjany ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana malagasy. Manoloana izany, nilaza ny hefiny ny loholon'ny Madagasikara voafidy tamin'ny antoko malagasy miara-miainga ary nanamafy ny hevitry ny antoko malagasy miara-miainga manoloana io ady io. Ny faha-efatra amby roapolo ny volana martsa lasa teo dia nisy lasa-bato natao tao amin'ny firenena mikambana angataka ny Rosia anatsahatra ny fanafiana any Ukraine indrindra ny herisetra izay ataony amin'ny sivily. 700 ny nanaiky, 730 ny tsy naneo hevitra ary anisan'izany Madagasikara ary 5 nanda miandany amin'ny Rosia. Midika izany fa mitoka-monina i Rosia amin'ny lafiny diplomatika. Eo anatrehan'ny tranga na tsindro azo lena sy herisetra miatra amin'ny sivily mitovy ihany ny tsy manameloka sy ny miandany amin'ny mpanao herisetra. Ny fanamelohana ny fanafiana nataon'ny Rosiana tsy midika velivelo hoe miandany eo amin'ny anatin'ny ady amin'ny Ukraine fa midika kosa ny fanamelohana ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny sotoavana iraisam-pirenena izay nataon'ny Rosiana tamin'ny firenena Ukrainiana. Tsy misy tombontsoa velivelo any Madagasikara ny fitokana monina ara-diplomatika raha ny fanazavana hatrany. Vitsy anisa ireo firenena misy 730 tsy naneo hevitra miaraka amin'ny Madagasikara ary firenena 5 monjatra eto no miandany amin'ny Russia izay firenena jadona avokoa. Tsy misy tombontsoa any Madagasikara sy ny vahoaka iray manontolo ny voatondry molotra ho miandany amin'ny Russia raha ny fanazavany hatrany. Ny MMM dia mpikambana mavitritra ao anatin'ny IDC CDI International Démocrate Centriste, fikambanana antoko politika maro avy amina firenena samihafa izay manameloka ny ekstremisme sy ny herisetra. Manameloka ny fanafiana ataon'ny Rosia
ny IDC-CDI ary miombon-kevitra tanteraka feno aminy ny MMM. Tsy misy tombotsoa manokana ny MMM velively ny faneho-kevitra momba n'io ady io any Ukraine. Ny sotoavina demokratika centriste sy ny fanajana ny lalàna iraisam-pirenena, indrindra ny asan'ny tanindrazana iray no fototra ny mahatonga ny MMM manameloka ny herisetra ataon'ny Rusiana. Tsy misy tombotsoa ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny vahoaka malagasy no voatondro-molotra fampiandany amin'ny Rusia. Adidiny malagasy miaramiainga no maneho ny fitakiana, ny fanajana ny lalàna iraisam-pirenena, indrindra ny asa ny tanindrazana iray manontolo sy ny fiandehanam-pirenena. Fantatra kosa ankehitriny fananoso ny fifanarahana mahakasika ny fiara-miasa ara-tafika ny firenena malagasy sy ny Rosiana ny taona 2024. Nisy ny fanamafisana ny fiara-miasa io ny 2024 janoary 2024 lasa teo Gaëtan Andriatsilava. Araky ny navoaka ny agence de presse Rosiana TASS izay tazomin'ny Kremlin ny 5 oktobra 2024, nisy ny fanaova antsoiny fiara-miasa ara-tafika teo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena Rosiana. Ny Prime Ministre Ntsay Christian, lehibe ny gouvernemanta nanao sonio fanaraha-piara-miasa io, niaraka tamin'ny état-major lefitry ny tafika Rosiana, ny lieutenant général Evgeny Burdinsky, izay noraisy ny lehibe ny gouvernemanta malagasy. Raha nitatitra navoaka io agence de presse Rosiana io hatrany, ny afara tamin'ny fifanarahana ny fionana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Rosiana. Nisy ihany koa ny fanasana nataon'ny état-major lefitry ny tafika Rosiana ny tafika malagasy, ahafana mifanakalotra ikefa amin'ny firafitry ny tafika, ny fitaovam-piadina sy ireo fitaovana fampiasa. Fantatra ihany koa raha ny navoaka ny United News of India, ny agence de presse indienne, fa nisy fanaovana soni accord de coopération militaire nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy tany Moscou ny 20 janoary 2024 lasa teo. Fifanarahana izay aharitra 5 taona, nanan-kery nanomboka ny 20 martsa lasa teo. Fanaovana soni fifanaraha-piara-miasa izay tsy nisy fampahafantarana teny anivon'ireo aina manjery sy tambazotra-tserasera isan-karazany. Izany hoe tsy nahitana vaovao firy ny mahakasika ireo fifanarahana sy fanaovana soni ireo navoaka ny fanjakana malagasy. Raha niezaka nangataka fanazavana teny anivon'ny tafika malagasy, tahaka izao ny fanazavana azo. Resaka fiandehanam-pirenena no ipetrahan'ny fiaraha-miasa. Efa 15 taona zay nisy ny fifandraisana teo amin'ny Rusia sy Madagasikara, ary tahaka ny fifandraisana amin'ny firenena hafa rehetra ihany, ny fifandraisana raha ny fanazavana voaray. Azo antoka aloha hatreto fa ireo no isan'ny antony tsy akan'ny fanjakana malagasy ny toerana misy azy, manoloana ny ady Rusia Ukraine io, ka amerimberenana matety fa tsy miandany amin'ny atsina ny eroa ny firenena malagasy. Eny fa na dia maro aza ireo firenena milaza fa manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena i Rusia, ary maro ireo firenena naneho ny heviny mahakasika io ady Ukraine io. Nanameloka ihany koa ny fihetsika i Rusia, fanampin'ireo samy naneho ny heviny ireo mpahay toe-karena sy mpahay fifandraisana iraisam-pirenena fa mety hisy fiantraikany amin'ny famatsim-bola ataon'ireo firenena tandrefana izay maro anisa ny Madagasikara, ny toerana misy azy amin'izao fotoana. Tsy azo mifanjakana idovirana kosa ny fiakaran'ny solika eto Madagasikara rehefa miakatra ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, iteraka krizy amin'ny resaka solika goavana eto amin'ny firenena ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny fanjakana raha ny fanazavana. Ny alarana efizao. Tsy azo idovirana ny fiakaran'ny vidin'ny solika any amin'ny tsena iraisam-pirenena ka hisy fiantraikany amin'ny filana eto Madagasikara. Na eo aza ny fametra ny fanjakana malagasy ny vidin'ny solika araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta afarany teo izay mametra ny vidin'ny solika afarany ambony ny vidin'ny solika eny amin'ny mpanjinjara solika amin'izao. Anak'izany ve ireo mpanafatra solika manoloana ny fiakaran'ny solika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isy fiantraikany amin'ny resaka solika eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana manoloana ny ady any Ukraine. No aliny mantsika amin'izao fotoana zany ohatra mitongilana ihany rehefa tena jerevana ty amin'ny Rusia. Fanontaniana mipetraka dia hoe manana fifanarahana ve tsika ankehitriny amin'ny Rusia ka hoe ame atsika solika mora. Zay zany zao ny possibilité anankiray ao anatin'io lalao io. Hoe misy fifanarahana zany miafina ataontsika miaraka amin'ny Rusia dia mifanaraka zany tsika amin'ny Rusia hoe masolika mora Madagasikara satria izy mpamokatra solika araka le nazavaiko tary amin'ny voalohany. Raha tsy zay fipetrany dia ozy aho hoe
maka risika be zany Madagasikara. Ivelan'le schéma voalohany resahako teo hoe mifanarakintsika amin'ny Russie amina fifanarana amin'ny miafina de hoe mahazo prix préférentiel raha vao tsy zay le izy fa prix de marché de kofina zany Madagasikara satria le prix de marché miakatra be. Avy any ivelany avokoa ny enimpolo isanjato ny atetim-bolam-panjakana kely ihany koa ny herijika ananan'i Madagasikara mandresy lahatra. Mila mitandrina manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fanjakana malagasy. Maro ny zavatra miafina ao ambadiky ny ady any Ukraine amin'izao hoy ireo mpahay toe-karena. Samy mitady ny tombotsoany avokoa ny firenena matanjaka rehetra. Mila mahay mandray ny fanapahan-kevitra araka izany ny firenena malagasy antony isy fiantraikany amin'ny sandam-bola malagasy ny toe-draharaha ankehitriny. Io zany mandroso matiray be, miembotra matireny be, zay ny io fa anjaranao zany mafy an'le géostratégie sy ny géopolitique internationale. Anjaranao zany mafy hoe négociation iraisam-pirenena hoe afahanao zany mahazo ataontsika hoe compensation am'le vidin'le solika. Marina mihitsy le olana hoe jiramaro mbola anatina subvention. Zay tokony tsy efa ao anatin'ny subvention intsony io resaka jirama io koa ny olana hafa mihitsy io hoe hatram'izao lazaina fa hoe mitady solution am'le resaka subvention ny jirama fa ahoana moa le fanjakana tsy mahita hatram'izao satria le olana ane de zao reo tompona orinasa manao hydroélectricité reo sy manana le groupe etsiro reo koa ny manampy arabola amin'ny fitondram-panjakana ao anatina commission aloha azavy zay de sarotra ho an'le fanjakana zany no akan'le mesure. Isan'ny firenena mivarotra solika maro indrindra manerana izao tontolo izao i États-Unis ary firenena manana tahiry ara-tsolika betsaka indrindra i Rosia. Raha nanontaniana ireo mpanafatra solika manoloana ny mety hiakaran'ny solika na tsia dia tsy nilaza valiteny mazava izy ireo. Nambarany fa efa misy ny fifampiresahany fanjakana malagasy sy ireo mpanafatra solika amin'izao ary miankina amin'izay no mety hiakaran'ny solika na tsia eto Madagasikara. Tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Izay raha fehezina ny fanambarana izay nataon'ny KMF Kolo tamin'ity androany ity. Ankoatra izay moa dia nampaneny lakilosy sy fanairana ny gouvernemanta ihany koa izy ireo. Henri Florian. Teboka maromaro no nasiany KMF Kolo tsindrim-peo mahakasika ny fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena nandritra ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany tetsy amin'ny foiben-toerana ety Antanimena. Tsy mizotra araka ny tokony ho izy ireo ny zava-misy eto amintsika izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy hita mazava ny toy ny fanadihadiana mahakasika ireo raharaha mafapana nisy teto amintsika. Manaitra ihany anefa ny KMF Kolo ny amin'ny voalohany ireo raharaha mandeha eny amin'ny fitsarana. Tsy mbola hitambalina ankehitriny ary toa zarina angina aza ny mikasika ireo raharaha tranga fanodikodinam-bola mpanjakana zay navovoka teto amin'ny firenena raha tsy hiteny afa-tsy ny écran plat ny bombe aux sucettes na ihany koa ny resaka fitondrana an-tsokosoko ireo harem-pirenena na ny volamena tany Afrika Atsimo zany na ny tatsy amin'ny nosy Comore. Nisy ny fanadihadiana nolazaina zany ary ny raha malala ary nisy ihany koa ny raha-pitsarana zay nisokatra momba azy ireny fa raha ny fahitana azy de veran-javony hatreo. Aingany solombavam-bahoaka ihany koa izy ireo mba tsy iray tendro amin'ireo manandraraha eo anivon'ny HCJ. Ity rafi-pitsarana ity izay tsy mbola afaka manohy ny asa izay tokony hiantsoroany. Nanantitrantitra ihany koa ny teo anivon'ny KMF Kolo ny amin'ny tokony rosoana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana mba hipetrahan'ny fifidianana ekeny rehetra. Izahay dia miteny voalohany hoe refonte no ampilamina ny fifidianana. Ngamba resana hatramin'izay zay tato moa tato amin'ity toerana ity tamin'ny 9 novembre 2021 no niteny an'izay voalohany hoe fotoana anaovana ny refonte izao. Raha niona tamin'ny CENI zay dia nilaza ny bureau mahatry ny CENI ny filohany raha ny tena marina nilaza fa satria ny texte milaza hoe atao ny refonte amin'ny alalan'ny tolo-kevitra sur proposition ny CENI. De raha namintany CENI zay de nilaza izy fa efany amin'ny gouvernemanta ny tolo-kevitra avy aminy. Noho izany tsy any amin'ny CENI intsony zany ny olona nifany amin'ny gouvernemanta. Zay na tonga nay nilaza androany mba ilazan'ny gouvernemanta ny tena fanapahan-kevitra
ny amin'ny momba ny anaovana ny refonte ho amin'ny fifidiana manaraka dia hoy zahay tsy aivina fa tamin'ny 17 ny volana martsa lasa teo araka nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV FM fa tsy tompony fanapahan-kevitra amin'ny fanatanterahana fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ny seni izay mijanona ho mpanatanteraka fotsiny ihany ka miandry ny didim-panjakana avy amin'ny gouvernemanta ny fanombohana ny asa manodidina ny refonte de la liste électorale. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny KMF Knoe ny amin'ny tokony hijeren'ny fanjakana akaiky mahakasiky ny olana sosialim-bahoaka fa io ihany koa ny famitana ireo fotodrafitrasa izay napetraka. Nidina andalambe androany ireo personnel administratif et technique eo anivon'ny université Antananarivo noho ny tsy mbola fandraisan'izy ireo ny karama volana martsa sy ireo indemnité niditra antsehatra ny mpitandro ny filaminan'ny fanadina. Niroso tamin'ny fitokonana nanomboka androany ireo personnel administratif et technique eo anivon'ny université Antananarivo. Tsy mbola niraisina ny karama volana martsa hatramin'izao isan'ny antony ny fitokonana. Mbola tsy mandray karama izahay PAT hatramin'izao. Ny misy indemnité anay mbola tsy azo izany rehetrarehetra izany grevenet fa ny tena mampalahelo anay dia hoe tsy mandray karama izahay hatramin'izao ary matetika foana izy ity. Izay ny tena mahatonga an'ilay grevy. Dia nefa azadintsika fa izany karama izany sakafo nohony izahay. Le fataran'ilay karama tsy fantatra mihitsy hoe inona ny antony aloha e. Izay tsy fantatra hoe fa maninona raha ny tena marina ange karama izany tompoko tsy azo kitikitihana e. Dépense incompressible izany hoe salaire et accessoire. Kanefa dia izao mahazo anay. Tena tsy fantatra le mantomatera satria samy manana fitenenany azy zany le mpitarika hoe misy ohatran'izao zao hoe ny any amin'ny ministera manilaka ary amin'ny anina, ny ary amin'ny anina manilaka ary amin'ny anina sy ny sisa dia tsy fantatra intsony hoe aiza zany no tena misy an'ilay fahatarana hoe eto an-tanàna ve sa any amin'ny ministera ve sa any amin'ny finance ve sa any amin'ny poste ve sa any amin'ny banque ve sa tsy fantatra intsony satria ireo samy mifanilaka andraikitra eo dia tsy fantatra intsony hoe aiza ny tena misy ny tena fahatarana. Natsatra tamin'ny asany ihany koa ny filohan'ny syndicat ny PAT eo anivon'ny université Antananarivo noho ny tsy fankasitrahana ireo mpikambana ny fomba fiasany. Ankoatry ny karama, tombontsoa maro tokony hositrahana ihany koa no mbola tsy niraisina ireo personnel administratif et technique eo anivon'ny université Antananarivo. Dia tsy nety tamin'ny ankizy le syndicat satria ohatry ny mpamono afo sy mpamelona afo fotsiny le syndicat anay teo. Dia nanao assemblée générale zay tatsy amin'ny EGS tatsy zany dia lany tao ny sorona le rangaha io zay nareo ngamba mahita fa izy miteny amin'ny teletany foana zany ny fiatraika azo fitokonana izao dia tsisy mivony any amin'ny toeram-pampianarana rehetrarehetra any zany zao satria ny personnel administratif et technique dia eto daholo izao. Mitohy ny hetsika raha vao tsy mbola mivoaka ity zavatra ity dia mitohy eto izay eto izahay mandra-pivoaka n'ilay izy raha ny tena marina nge zavatra tsy tokony ho angatahana izany tsy tokony karama izany zavatra tsy tokony ho angatahana mihitsy izany. Indemnité anay efa izay sitrahanay hatramin'izay dia mbola tsy azo dia eo koa zokinay izay tsy mbola nandray pension koa satria tsy versena tsy versé any amin'ny ny finance ny CRCM zany. Roa taona ireo zao mbola tsy nandray roa taona mahery satria ny 2019 taty faraparana zany zao mbola tsy nandray dia ny 2020 sy ny 21 mbola tsy nandray. Zany koa mbola zava-misy koa zany tompoko. Niditra antsehatra ny atoandro teo ny mpitandro filaminana nanala ireo sakan-dalana ka namerina tamin'ny lohan'ny fifamoivoizana teny antoerana. Tsy nisy ny fifandonana teo amin'ny rotota nanambarany mbola hanony hetsika kosa ireo personnel administratif et technique raha tsy mivaly ny fitakina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vatosoa manodidina ny 5 taona no sarin'ny polisy ny arena Kibon-tany teny am-pelantanan'ny mpandraraha tsy ara-dalàna teto andrenivohitra ny farany herinandro teo. Misy amin'ireo vato ireo ny voasikajy ho tsy azo ahondrana. Ivyrechard. Taorian'ny angom-baovao voarain'ny polisy ny arena Kibon-tany vatosoa karazany 770 milanja 5 taona no sarin'izy ireo teny am-pelantanana mpandraraha tsy ara-dalàna teto andrenivohitra ny farany herinandro. Isan'ny tsy tomombana ny antota taratasy mahara-dalàna ny fitazonana ny vato
izay no giazana avy hatrany noho ny antony maro. Misy amin'ireo ara ny ataontsika hoe karazana vato izay tsy azo amidy atao amin'ilay produit prohibé anisan'izany mbola mandeha moa ny famotorana rehetrarehetra fa ny lanjany ankapobeny dia any amin'ny 5-10 taonina any dia efa nisy ny fandraisana andraikitra ny fidiazana ny vato ireo dia nisy koa zany ny fandraisana andraikitra mikasika ny olona izay mitazona anazy ireo ary mbola mitohy ny fanadiadiana ny fikarohana ny tena mety tompona andraikitra. Roa treton'olona ina ary voasambotra avy hatrany manoloana ny raharaha. Minisitra tompona andraikitra izay lazany tsy handefitra mahakasika ny endrika tsy fanarahan-dalàna manodidina ny fandrarana arena kibonitany. Manomboka amin'ny fitrandrahana ny fikirakirana hatramin'ny famarotana ny vokatra. Eto dia te ampatsiahy antsika rehetra izay te hiasa ao anatin'ny sehatra arena kibonitany, ny vato sarobidy sy ny vato isan-karazany. Misy ny lalàna fe an'izany asa fiariana izany ka aza misalasala manatona ny tompona andraikitra. Eo anivon'ny ministeran'ny arena kibonitany sy ny loharavim-pirenena stratégique, ministera foibe na any amin'ireo taleparitra isan-karazany maka ny andinindininy mikasika ny hoe inona daholo any atonta taratasy ilaina ahafahana miasa ao anatin'izany sehatra izany mba ialana amin'ny toe-javatra tahaka itony. Mirongatra tato ato ny gabraraka manodidina ny sehampiariana vatosoa sy ny sehatry ny arena kibonitany Akabendy raha ivirinana. Taorian'ny raharaha vatosoa 20 conteneur asarona tany amin'ny serana Antsambo ny Toamasina ny volana Jolay 2024. Vatosoa mitetina 7 alina stilo hetsy sy hatramin'ny 10 hetsy dolara ihany koa. Nosarona teny Ivato ny volana Oktobra 2024 hatrany. Ary zao indray 5-10 taonina nosarona teny Ampelantanana Mpandraharaha teto Andrenivohitra. Antony nanamafisa ampisehatra sy ny rehetra ny tokony anamafisa ny fanjakany indrindra ministera pia. Ny fitsirihana raha misy ny fahavononana ametraka ny mangarahara azony ny firenena sy ny vahoaka malagasy tombony amin'ny sehatry ny arena kibonitany. Tahaka manjatra nanaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy ary. Ny fiangonana evangelika Chaina dia manolotra fitombavaka lehibe ho antsika rehetra tsy hakanavaka etsy Antsahamanitra ny asabotsy fa 7 volana avril ho avy izao. Fotoana lehibe izay resantsika ny amin'ny hoe ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra izay hitondra fiovana goavana amin'ny fiainanao, hitondra fanafahana, fanasitranana, fitahiana. Marobe ny olona izay fanandre fanasitranana, ny mona ny tena, ny marenina nandre, ireo malemy ny tsangana, ireo olona izay tratrany aretina tsy sitrapanafody ary efa nentina ny tety sy teroa fa tsy nety sitrana fa rehefa niona tamin'ny herin'Andriamanitra sitrana avokoa ary afaka avokoa. Tongava ary etsy Antsahamanitra ny asabotsy fa 7 volana avril ho avy izao. Ny maraina dia amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora, ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora tolakandro. Azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao satria tsy mitory tsy misy provy izay taon'ny namana sy ny havana ho avy tsy misy vidividina. Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées, des novelas, de la mode, de la déco sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Avec Telma TV, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Le futur est dans ta poche et la télé sur ton smartphone. Tapez vite le dièse 11 étoile 6 dièse et inscrivez-vous sur Telma TV. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et oui, vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet access inclus à seulement 50 000 largars. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Alors, qu'attendez-vous? Offre valable seulement du 18 mars au 17 avril 2022. Rendez-vous en boutique et point de vente agréé Canal+. Chocolat Sahara, un goût authentique, un éventail de saveurs. Sahara,
Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat tsar et de ses arômes intenses. Chocolat tsar, savourez vos émotions. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika dia alana tsiny tamin'ny fahatapahana tamin'ny fanadidina teo alohan'ny dokavarotra teo noho ny tsy fahatombanana fa iverenantsika eo ihany mahakasika n'iny fanadidina iny rehefa vonina ny sary ao ambadika ao fa mialohany zay moa dia mitaraina vokatry ny fepetra izay raisin'ny fanjakana mahakasika ny fisokafan'ny sistany ny mpandrarah misehatra amin'ny fehezan-tany ao Anosy atreto tsy mbola misy ny fiaramanidina tonga nanatanteraka fidinana ifotony ministra tompon'andraikitra fanadininy lahy Renevson. Tsy mazava amin'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany ao Anosy ny tanjona ty ny fitondram-panjakana atao mikasika ny fisokafan'ny sistany fa indrindra ny fisian'ny sidina avy any ivelany. Antony tsy mbola misy fiaramanidina tonga na mpizahan-tany tonga tany Anosy hatramin'ny nisokafan'ny sistany. Tsy niany zegny ny zavatra fampatokisana ty na ny fitondram-panjakana eto an-toerana na ny fitondram-panjakana ny ambony dia efa matetiky regny efa miboaka taratasy hoe misokatra ny frontière ny misokatra fa itsika raha fahely rano tamin'ny mois d'octobre igny efa nisokatra tamin'ny 2021 igny fa mbola tsisy ropolany midotso Anosy tompoka avy any ivelany ny fahitana izy mbola tsy maropototra Manoloana ny toedrarà nidina ifotony tany Anosy ny solitenan'ny gouvernemanta izay nahitana ny ministry ny fizahan-tany, ny ministry ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmeria. Namakafaka sy nanazava ny zava-misy kokoa amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Dia nantany ihany koa izy ao anatin'izany hoe ahoana marina moa ny momba ny kompania sasany raha itsy resaka fotsiny tsika hoe Air Austral dia tsika moa dia teny hoe Air Austral koa dia tena afaka tomiditra eto Anosy fa kosa sy maintsy mifanaraka tsara tsika amin'ny vidin'ny billet d'avion mba kosa tsy anararoatra loatra ireo kompania ireo dia anatin'ny fanatanterana famidiniana zany amin'izao fotoana izao ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana moa no manao an'izany dia manantena fa tsy hoe la mety amin'ny faran'ny-herinandro ty ihany na amin'ny voalohany aloha dia efa misy mifanarahana amin'izay mba hoe engagement amin'ireo kompania ireny mba tsy hanao vidin'ny zavatra manararoatra loatra. Nisy ihany koa ny fijerevana ny fitaovana sy fandaminana ary ny fomba fandraisana teo amin'ny aéroport'ny Anosy fa indrindra ny mahakasika ny entina miditra sy mivoaka ary mahakasika ny ara-pahasalamana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity mirahalahy zay mandray vahintsika miaraka amin'ny olona saina ny tenango amin'izany ary omeko azy avy hatrany ny fitenenana. Andrenatoandro Willy filompanorona ny chauffeur guide no vahiny fampalalam-baovao amin'izao alina izao iresaka mahakasika ny tontolo ny fizahan-tany. Andremato Willy araky ny tatra tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo dia misokatra amin'ireo kompania mpitaterana iraisam-pirenena maro isika eto Madagasikara ary misokatra ihany koa ny sistany sy ireo seranam-piaramanidina ho amin'ireo izay zotra iraisam-pirenena ahoana ny fahitanareo mpisehatra eo anivon'ny fizahan-tany an'izay fepetra no raisin'ny fanjakana izay. Eny tompoko miaraba anareo amin'ny rahalampanolotra miaraba antsika rehetrarehetra ny fanontaniana napetraka dia hoe ahoana ny fijerinay azy. Ny fijerinay azy dia somary nanahirana ary tena nanalasala be satria efa vahaolana natolotra ary natolotra somary taoriana kely mba tsy hotenenako hoe taoriana be satria misy fiomanana sy misy zavatra tokony hojerena mailohan'ireny ka nanavibe anay ary tena nanahirana anay no nenjerany iny fanapahan-kevitra raisina teo iny fa dia atao akory moa fa dia hoe tsy maintsy miasa tsy maintsy manao zavatra ary tsy maintsy mandroso foana dia mino aho fa tsapany ireo mpanapa-kevitra ihany koa izay fasairanana tamin'iny fanapahan-kevitra namen'iny tamin'iny fotoana iny.
momba an'izay indrindra ireo fanapa-kevitra raisina manodidina an'ity sehatry ny fizahantany ity ve misy fifampidiniana aminareo mpiantsehatra zany mialohany andraisana fanapa-kevitra misy ny fifampianona ve eo aminareo sy ny fahefana mpanatanteraka misy ny fianona fa ataontsika angambany hoe zay akaiky fatana ihany no mafana zay avava ihany no enona fa ny anay kosa taty amin'ny sehatra zay nisy anay aty amin'ny atao hoe mpanatanteraka ifotony amin'ny fanatotsana ny fanatotsana ny asa eo amin'ny fizahantany dia anisan'ilay tsy nenona mihitsy ary tena natao anjolombala ka dia tena hoe eto zany manararoatra ihany mba maneho hevitra mba hifanandrify ary mba ho tombotsoany rehetrarehetra ny zavatra atao fa dia tena mba ialatsika zay le hoe ny akaiky fatana ihany no mafana na zay avy feo foana no enona isan'ny fanio-kevitra reo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany zay mahakasika na fanapa-kevitra izay isan'ambaranamanareo ny amin'ny hoe tampotampoka foana ny fanapa-kevitra eto amintsika raha ny any ivelany misy fiomanana ray roa telo volana mialohany andraisana fanapa-kevitra goavana mahakasika ny resaka sistany sy ny tontolon'ny fizahantany manahoana nareo zay fahitanareo ny eto amintsika izay indrindra ny tena manahirana satria ohatrany hoe manitsaka vao manao azafady foana tsika na hoe mandonda tabatra vao mba misy miaino nefany dia tena ain-dehibe ary tena fiainam-pirenena no atao sy hodiniana anatin'le izy ny olana dia hoe fieritreretako anazy zany dia hoe tokony alefa ny fanjakana no maneho an'izay le hoe garantie na hoe manome antoka ny mpisehatra rehetrarehetra satria lasa manaonao foana mitongilana tombobe amina kirarombe amina ty zavatra ty satria zahay mpandraraha dia tsy mikendry soroka manao sy miasa mampiseho ny fahaiza manaonay kanefany ny takalon'izay dia matetika marisarisa ary tsy mifanandrify amin'ny filana velively mihitsy hofiarovana ny arem-pirenena eto amintsika niteraka resabe teto amintsika ny resaka valiza arolaita manahoana ny fahitanareo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany andreny sy ny fiatraikany aminareo ny valiza roulette tena manahirana be le izy satria tena ohatrany hoe ny eo ambany maso indray ny tsite ahoana no tsy ahafantarantsika fa zavatra tena tsy mety zany zavatra zany satria efa firy-polopolo taonany no natao zany mifanandrifan'izay na ny fanamboarana ireny fiaramanidina ireny ary dia efa mifanandrify ao anatin'ny fampiasana nireny valiza roulette reny ka raha ohatra ka raha ireny ny olana amin'ny fitondrana nireny zavatra sarobidy sy ny rehetrarehetra reny tsy tokony taty amin'ny fizahantany mihitsy no ny atraika izay fanapa-kevitra zay satria noho iny dia lasa misy olana taty amin'ny fizahantany tsy tokony hidona zany ary tsy tokony taty amin'le fizahantany fa fipetra hafa angamba ny tokony nataonao raha izay fa hitako hoe tsy tamin'ny toerany iny zavatra iny oarina amin'ireo firenena nosy raha manodidina atsika miazakazaka ary mandroso ny fizahantany amin'ireo firenena ireo eo ihany koa ny nosy Comore mahazo vana manahoana ny fahitanareo ny tokony relance an'ity sehatra ny fizahantany eto amintsika ity sy oarina amin'ireo firenena manodidina antsika ihany koa zay miazakazaka eny tompoko ny relance indrindraindrindra zay le teny zay mahafonja be zay aoka tsika tsy heritreritra foana fa hoe Madagasikara dia zavatra tokana amantany tsy tokana amantany tsika fa manana koa ny olona maizy azy amin'ireo ataontsika re nosy rahavavy manodidina atsika ireo dia mpifaninana mivantana amintsika ary manana fahaiza manao ohatra tsika koa izy ireny fa indrindraindrindra zany dia le hoe fieritreretana fa hoe ny atsika dia ho voizy ohatra ny lakanjezy zao mandeha tsy voiziny eo sanatriny zany tsy izay le izy fa tokony niomantsika ary atsariana antsika raha ohatra nosy rahavavy Comore no tenenina dia ny afarahantsika dia ho dépasseny zareo na hoe ioarany satria rehefa tsy mandroso anao dia namamiemotra dia voalohany indrindra aloha zany tsika dia tokony ny fanjakana ny anome antoka hoy aho an'ireo mpandraraha ny antoka atao dia teboka roa raha ohatra ka ho tanisantsika dia hoe eo amin'ny lafin'ny filaminana eo amin'ny lafin'ny fandaminana ny lalana eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana etsetraetsetra reny zany le antoka indrindraindrindra ny antoka eo anivony mpandraraha sy ny mpamatsy vola raha ohatra moa ka fanjakana no mamine hoe ty sehatra ty ange
ka somary sehatra misy aona moa zany investissement à risque moa zany lakosiny am'le teny vahiny hoe mipetrabola manahirana be ny ao anatin'ny fizahantany ka tsy atokisan'ireo banky tsika nefa le banky tokony fanjakana ny manome toky hoe rehefa le olona manao an'ity asa tya ka raha misy manahirana azy de atao ny fanampiana manaraka an'izay ary tena zava-dehibe de io code de tourisme io iny code-ny tourisme io de tokony hodiniany indray mandeha satria tsika mbola manam-potoana zao ataotsika tinge ao arinany fanapaha-kevitra iny efa anisan'ny taona maty tsika satria tsy afaka hivarotra hivalapatra be intsony tsika satria mbola misy dingana be da be arana vao tonga any amin'ny tena hoe fandehanana ara-dalàna ny fizahantany eto amintsika ka noho izany ataotsika zany ty raha ohatra ka zay de mba torohevitra ty hoe ataotsika ty fotoana andaminana analana ny manahirana rehetra indrindrindrina amin'ny code tourisme satria tokony zany jerena daholo ny isan-tsokajiny ka manararoatra ihany miteny eto amin'ny zay zavatra zay aloha mba toanana am'izay sehatra ny fizahantany fa aza atao anjorom-bala intsony fa tsika de anisan'le ny sekoseko hoe fizahantany dia sehatra napidiboana indrindra teo amin'ny firenena rehefa tonga ny olana de ny sehatra ny fizahantany indrindra no adino re tompoko indrindrindrindra ny eo am'le hoe resaka vidina fizahantany eto amintsika fa raha la réunion fotsiny ange no ataotsika ohatra ataotsika hoe fa tsasabidiny makaty amintsika manahirana be mandinika an'izany zay indrindra no fantaniko amaranantsika ny fiarahana am'izao alina izao monsieur Willy manahoana ny fahitana rompisehatra nyty resaka vidiny tapakila makaty Madagasikara ety amin'ny fiaramanidina eo ihany koa ny eto anatiny zany izy oui lafo de lafo tena lafo tena miompampana mihitsy le lafo efa tsy le lafo tsony ny teny tokony ampiasaintsika fa miompampana le izy satria misy zavatra tsy vo ina moa zany tsy azotsika zany no name azy tamin'ny fotoana tokony ilana an'izay famehezana an'izay zavatra zay noho izany rehefa nakatsika nireo mpandraraha ny velany amin'ny resaka fiaramanidina de mazava ho azy tsy maintsy hitady tombony reny olona reny ka raha hitady tombony izy isika hitady tombony mpanelanelana mitady tombony fa tadydio fa misy mpanelanelana ao anatin'za zavatra zany de izy maka tombony de zay vao le compagnie maka tombony ahoana moa tsy eo pampana nefany ny solika ao anatin'izany efa manao ny ataony ka aiza zany ny famehezana an'izay mino fa tokony takany teknisiana zany fa tsy zay ary amin'ny resaka fizahantany ary moa no tena hoe olana am'izany fa ny anay de le solika ampiasaina amin'ny andavanandro fa fanatanterahanay ny asanay no hitanay koa hoe tena manahirana be daholo zanyzahazahatra zany ka eo am'le plan de relance de tokony hodiniana daholo izany rehetrarehetra zany mba hahafahana mampidina ny vidiny sarany fiaramanidina eto amintsika satria tokony hiditra ny atao am'le hoe teniteny kely fotsiny hoe open sky tsika le open sky de hoe manome tombon-dalana zay mpandraraha rehetrarehetra hiditra milasan'ny fitaterana nabakabaka eto alafiny Afrika indrindrindrindra izay de efa mety apidina efa misy zavatra dinidinika nandeha momba an'izay fa fanapahan-kevitra indray de engany mba tsy tongany am'le fandonana latabatra indray vao hoe zao indray lay izy fa mino fa takatry zareo zay zavatra zay angasitany ianao andreo matoa andre natoandro Willy vahiny teto anatiny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao tsotra tompoko zay mahakasika an'iny fa isan'ny sakana indrindra ho an'ny commune ambanivohitra ny tsy fahafehezana ny fitantanana isa manano sarotra ohatra ho an'ireo ben'ny tanàna amin'ny faritra itasy ny tsena mba haroam-panjakana anganangatahana izy ireo fampiofanana ionona zay teboka iray hiangany fampandrosoana eny anivon'ny commune ny fitantanana na arabola izany na ara-pitaovana ho andreo commune 10 eto amin'ny faritra itasy ankoatra ny fitantanam-bolan'ny commune mampanasatra amben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra anivon'ny commune ny momba ny tsinam-baro-panjakana ka niroso tamin'ny fampiofanana ny programme d'appui à la gouvernance locale ahafahan'ireo commune zany mifehan-tsakany sy andavany ny mahakasika zay tsenam-baro-panjakana zay inona ny ireo fombafomba sy fitaovana tokony ampiasaina mba ahafahany manatanteraka sy manaraka ny code de marché public mba ahafahany manatanteraka tsy misy vatomsakana ny asa fampandrosoana ary manatratra ny fametrahana ny fangaraharano sy ny mpamberina ndraikitra manoloana zany ny vaovao nahatra 3 andro ny fampiofanana fampahafantarana ireo lalàna fizarana traikefa momba ny tsenam-baro-panjakana tamin'ireto tompon'andraikitra avy amin'ny commune 10 eto itasy tsy nisy moa ny école de mer
ataony atsaka ny sandava miaraka ny fampifanana manomboka masoandro anio ny fampiarana zany tsy nambarom-panjakana zany. Fiaraha-miasa avy amin'ny programme PAGLI fa tsy ny vondrony Eoropeana no nanoana ara-teknika sy ara-bola izao fampiofanana ireo bentanana izao. Ary teo anivon'ny ARMP, INDDL no isan'ny zara traikefa tamin'izany. Lavomavao hafa kosa indray dia afaka andro vitsy andraiky ny fibaikona ny brigady ireo manamboninahitra napetraka eo anivon'ny tafika malagasy. Misy araka izany ny fampifanana manokana ho an'ireo brigady ireo fanampanazavana. Brigade moa brigade d'infanterie dia unité organique zany amin'ny fomba filazana azy amin'ny lafiny teknika, unité organique ngeza be izay misy bataillon roa na telo sy bataillon d'appui zay ny filazana azy amin'ny lafiny ara-teknika. Amin'izany brigade zany dia mety misy miaramila hatrany amin'ny 800 mahery arakaraky ny brigade zay voatokana amin'ny asa zay tanterahana. Brigade d'infanterie ohatra dia efa misy any amin'ny 800 ka hatramin'ny 700 ny miaramila zay ao ary zany dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena satria ankehitriny tsika amin'io fanitsina ny rafitra io dia manaraka an'ireo fenitra zay ampiasaina raha zao tontolo zao zay ivondronana ireo atao hoe vondron-tafika zany zay no atao hoe brigade d'infanterie. Trangam-piarahamonina kosa indray dia trano hazo 17 sy trano biriky 3 no maikilan'ny afo teny anonso be angarangarana faharoa tokony tamin'ny 10 alina omaly. Bivady miady efa mpiantso vojeo eo anivon'ny fiarahamonina ny andohan'ny afo. Kaiton Andretsilavo. Omaly alina tokony tamin'ny 10 no nesehon'ny firehetana nainga tamina tranona mpivady izay mifamaly sy miantso vonjy lava amin'ny andro alina eo anivon'ny fiarahamonina. Ny antso vonjy no ny firehetana izy ireo tamin'io indray mitoraka io ka tsy nisy taitra intsony ny mpiarahamonina. Dia tokony voavonjy ihany ny rehetrarehetra fa ireo olona mpivady miady ireo zany isaky miady dia miatso vonjy eo dia izay ny tsy ahalalana an'ilay izy dia ny atso vonjy eo ny aninay halina dia tsy nikoropaka aloha zay hoe miady indray ilay mpivady atsa. Rehefa nahen'olona ny teny hoe may zay ane vao tafavoa jerena tonga dia afo mihitsy no jalajala jerena efa eto akaikinay aby ny afo rehetrarehetra may aby ny trano rehetra zay ane vao tafavoaka rehetrarehetra zay ny fahavoazana le entana tsy nahavovonjy na olona raha mety efa saika satria taony kely anaka kely ataony ny olona antitra ataony rehetrarehetra ie maro anaka daholo ny olona eto koa miady vady tao dia nefa aveo miady ny vady dia nitsoka le rangahy dia navelany teo le afo navelany teo le zavatra nandrahoana ny afo tsy fantako ino nataony tao fa ny filavy zany rehefa aveo laveny laboziny nampiretina tao izy dia ino natonga le afo nyrehatra. Vokany trano hazo misy 17 no may ary nihitatra tamina trano biriky misy 3 izay ahitana fianakaviana misy 320. Dia avao le trano hazo nyrehatra dia niakatra aty dia tafiditra ato trano ato le afo dia tato amin'izay ty voalizy kesika dia tonga dia niakatra be zany le afo dia tonga dia tsy tafavoaka intsony tsy zavatra tafavoaka tato zany fa ny olona fotsiny mba tsisy naratra fa tsisy hoe namoina izy zany zay ny isaoran'Andriamanitra aloha fa nentina le zazakely voateraka vao ray volana zay ny voavonjy zany 5 mianaka kely izy ndia dia namonjy azy zay fa netana tena tsisy vao ray intsony na dia ny ray azy tena tsisy zay akanjo nentina matory tena fotsiny zany sisa nentina fa tena enjana be ny nahazo anay teto dia mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany hijery an'izao zavatra izao. Androany tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina tratry ny aitrano teny amin'ny toerana ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miasa aminy. Zavatra tena ilaina ao anatin'ny amehana no natolotra tamin'izany toy ny fitaovana an-dakozia, fitaovana fanadiovana, bodofotsy, vary, menaka sy ny maro hafa. Efatra amin'ny alina moa ny famonjy vola no tonga nanao ny famonana hafa isaorantsika n'Andriamanitra tsy misy ny ainana foana atao hoe naratra fa dia maty ny hafa ary izao indray dia tonga zany ny avy eo amin'ny ekipa sosialy ny commune urbaine Antananarivo ny avy eo amin'ny boribory-tany faefatra izay tokony andraikitra manokana amin'ity toerana ity mijery hoe inona ny mbola azo hanampiana an'ireo rehetra. Dia tao anatin'izay moa no nirona ny ben'ny tanàna sy ny vadiny mitondra ny tsirambin'ny tanàna izay atao hoe zavatra tena ilaina farany anatin'ny amehana manoloana an'izay zao dia mitondra an'ireo fanomezana izay hitantsika eto. Eo am-piandrasana vahaolana maharitra napetraka eo amin'ny toerana malalaka an'olona tsara sitrapo ireo traboina ary misy ny famatsiana fitaovana ho izay omeny ny commune azy ireo. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia mifarana omaly ny Grand Chelem d'Antalya
izay natao tany Turquie isan'ny nanatrika izany filohan'ny Union africaine de judo no sady filohelefitry ny fédération-ny judo sy teny andriana solony aiko izy no nanolotra ny médaille volamena ho an'ny tompo-daka ho an'ny latsaky ny 5 volokilao arahoarany sombony amin'izany. Ivan Felipe Silva Morales that beat young Georgian Luka Maizuradze in an extremely close exchange, earning him his first ever Grand Slam gold medal. He was awarded his medals by IJF Vice President and President of the African Judo Union, Mr. Sitine Ragiano Soloniako. The final day of the Antalya Grand Slam came to a Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia nomelan'ny Ukraine ho natateraka famonoan'olona Vaovao tao Abuja tanàna kely any avaratra andrefan'ny Kiev omaly alahady nitafika Rosiana nanamafy ny crime de guerre ny zavamisy ny firenena tandrefana maro fanadina. Abuja, commune de 36 000 habitants. Tsy nitsahatra nidaroka bomba tao Bucha tanàna kely ao avaratra andrefan'ny Kiev misy mponina maherin'ny 103 alina. 2 kilometatra latsaka tsy hidirana ny tanàna. Fatina sivily maherin'ny 20 no mitsirara amin'ny lalana. Tsy fantatra ny zava-nitranga ho ireo tafika Ukrainiana nijery ny zava-nisy. Mety ho namijaliana izy ireo mialohana hafatesany ka antony tokony hanokafana ny fanadiadiana aingana. Tsy nahita ny zava-misy ty iray mpianakaviana iray ity, saingy betsaka ny zavatra tsikariny mahakasika izany. Isany io ny fanakanana fiarakodia tsy misy antony mazava na rana tifitra rokety. Voatifitra avokoa izay nandalo tamin'ity faritra ity, ondre mpianakaviana iray. Anjaton'ny sivily Ukrainiana maty araka ny taritra mahakasika io. Antony nanamelohan'ny Ukraine vetrany tafika Rosiana ho nanatanteraka famonoan'olona Vaovao. Nanamafy ny crime de guerre ny zavamisy any amin'ny toerana ihany koa ny firenena tandrefana maro. Ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana izay efa nitaky ny anaovana fanadiadiana mahaleo tena sy aingana mahakasika ny raharaha. La ville de Bucha est aujourd'hui libérée, mais ses plaies ne sont pas prêtes de se refermer. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany tengatrano nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.